sy fahaenitsika androany amin'ny famaky vakitsika ilay epistile nosoratany Jesosy ho an'ny fiangonana anankifito dia ireo fiangonana anankifito ireo fiangonana tao Asia aiza moa ny fahatra misy an'ireo fiangonana anankifito ireo amin'izao fotoana izao ilay tanàna na firenena antsoina hoe Turkia no nisy an'ireo fiangonana anankifito izay nanoratan Jesosy Kristy epistile manokana ary nampaherezany hoe zay manatsofina ozy izy ahoana aoka izy iay zay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana rehetra dikan'izay zava-dehibe tokony ho raisiny fiangonana tsiraray avy tokony ho enoy ny fiangonana antoerana fiangonana toerana tsiraray avy ary enoy ny fiangonana tsiraray avy izasy anao ilay fiangonana tiako tenena ary isika ilay fiangonana antoerana tiako tenena atao anatin'ilay hoe fiangonana antoerana dia androantsika hijery any Sardisia sy i Philadelphie fiangonana anankiroa izay mifanakaiky raha ohatra ka ny toerana no jereny eo amin'ny 50 kilometatra eo ny elanelana misy any Sardisia sy Philadelphie kanefa ny fiangonana somary mifanipaka raha ny filazan Jesosy Kristy anizy anankiroa reto dia ny jerentsika voalohany mazava ho azy dia ny fiangonany Sardisia manasanao hamadika ny baibolinao ao amin'ny Apokalipsy 7:1 ka hatramin'ny 9. Apokalipsy 7:1 ka hatramin'ny 9 dia rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Sardisy izao lazain'ilay manana ny fanahy fiton'Andriamanitra sy ny kintana fito fantatro ny asanao fa manana anarana ho velona ianao kanjo maty ihany miambeny ka horeny tsara ny zavatra sisy izay saiky maty fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra tantara be zany dia tsarovy ny amin'ny nandraisanao sy nandrenesanao ary tany mafy ka mibeba koa raha tsy miambina ianao dia ho tonga toy ny fiaviam-pangalatra ao ka tsy ho fantatrao izay ora hiaviko aminao. Kanefa misy olona vitsy aty aminao aty Sardisy izay tsy nandoto ny fitafiana ary hiara-belona amiko mitafy lamba fotsy ireo satria mendrika izy. Izay maresy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana tokoa ao fa anaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiky sy eo anatrehan'ny anjeliny. Mamakytsika izay manatsofina aoka izy iay izay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana rehetra. Atreto dia tsy tisy fiangonana tahaka n'ity fiangonana tao Sardisy ity. Ary tena tonga dia nahitsy avy hatrany ny tenin'i Jesosy tonga dia fampitandremana nazantatsika tamin'ireo fiangonana efatra ny jerentsika teo aloha dia nisy an'ilay fideranan'ilay fiangonana manokana fa tamin'ity fiangonany Sardisy ity dia tonga dia fampitandremana tsy nisy sasany no natolotry Jesosy Kristy an'izy ireo. Anatin'izany efa dia zavatra mahafaly dia hoe na dia resiny zao tontolo izao tsy nisy fiainana ity fiangonana ity dia mbola iny Jesosy manangana azy satria fiangonana eo. Eto dia mahatsiaro ny fiangonana tao Korinto izay fiangonana tena sady bezesta satria nanana fanomezam-pahasoavana maro isan-karazany dia samy manapoapoaka mihoatra lavitra n'ilay eritreretiko sy tavindraiko avy amintsika samy mitabataba eo daholo tsiraray avy samy aminany dia samy miteny ny arimo aminany ny arimo miteny amin'ny tsy fantatra ny arimo manao an'izao ny arimo manao an'izao. Ao anatin'izany ihany koa misy anankiray tamin'izy ireo manambady ny vadindray miaina anatin'ny fiainana fahavetavetana dia matsiaro amin'ny fiangonana tany Korinto mitsiaro hoe mbola mikarakarain'i Jesosy na dia fasan'ny mpanompony ny Paoly apôstôly hikarakara azy anomotra izay tokony ho angotana amboly izay tokony ambolena ary anondraka izay tokony ho sondrahana dia tahaka an'izany ihany koa ny zavatra hitako manokana amin'ity fiangonana ao Sardisy ity. Eny tsy misy fiainana maty kanefa
tian'Andriamanitra velomina ho avotana indray. Toa velona nefa maty ty fiangonana anankiray ty. Zay fahitan Jesosy azy. Manana anarana ho velona ianao izy kanefa maty any. Hoe kristianina anarana fotsiny. Ny fariseo dia tahaka an'izany. Mahafatifaty ty ivelany. Rehefa mijery anazy dia hoe zany koa ngamba ny tena mpanompo an'Andriamanitra. Jerena ny fandehany tena mipetrapetraka tsara mihitsy. Ny tanana mipetraka tsara ny amin'ny tokony hipetrahany. Ny akanjo lava tsara. Rehefa tonga dia hita mihitsy hoe zany ny mpanompon'Andriamanitra. Na ny fomba firesany ara tonga dia miatsy. Rahalahy sy ranabavy ao izao no tenenin'ny lalàna ka hakatoavy. Ohatrany hoe zavatra solennel ary zay ny nofitsika ino ao mitady zavatra tahaka an'izany izay zavatra mamitaka raha ny fijeriny maso ety ivelany. Sady zany tahaka ny fasana ozy izy Jesosy Kristy ao amin'ny Mateo 7:20 dia 7:20 hoe madio ety ivelany to tsara endrika fa ny ao anatiny ao zavatra maingony ao maharikorikony ao mialatsino antsika izay tena manaja be resaka faty sy razana mampatahotra ny ao anatiny toeran'ny maty. Ary ny tena mampalahelo ny amin'ny karazana toan'ny sardisy dia tosira ny fahitana anazy nefa ny tsy misy tsirony, tsy mampamamy ny manodidina anazy na tsy mampasira ny manodidina anazy. Mandiso fanantenana tadidina aleo lay aviavy na aviavy izay hitan'i Jesosy feno mandrobona be feno feuille ravina. Dia Jesosy nanantena hoe ahita zavatra, ihinan-javatra. Rehefa tonga Jesosy verany tsy nahitana anankiray azy dia nozony no faty dia maty lay aviavy. Ianareo ny fanasiny tany ozy izy Jesosy. Raha fanasina ny tonga matsatso, inona indray ny asira azy. Arina ny ivelany dia ho itsahany io. Fa ny nanoratany Jesosy an'ity epistily ity dia vaovao mafalo ho an'ny sardisy ary vaovao mafalo ho asy ianao. Hoe tsy mbola tapitra ny asan'i Jesosy aminao. Ary raha tsapanao hoe sardisy ianao dia maheno amin'izao feoko izao dia tsy tapitra, tsy vita ny asan'i Jesosy aminao fa mbola mitohy miasa aminao izy. Tsy mifinaritra ozy izy no mila mpanao fanafody na mila dokotera fa ny marary. Tsy avy antso ny marina fa ny mpanota bebaka. Matoa izy resaka tamin'ny sardisy dia mbola fitiavana tsy fanantenana ho azy ireo ary matoa mbola heninao kristianina amin'ny taona 2010. Kristianina miaina amin'ny taonjato faraiky amin'ny 20 izao afatra izao dia mbola fanantenana sy fitiavana ho anao. Amen. Ie mety tena fanakianana mibetsaka ho an'ny fiangonana atao sardisy fa izany fanakianana izany dia miandrandra vokatry Jesosy, miandrandra fiovany Jesosy ho an'ity fiangonana anankiray ity. Inona ny nanehoana ny tenany tao amin'ity fiangonana ity? Hoe izy ilay manana ny fanafiton'Andriamanitra sy ny kitana fito. Dia eo tsika mieritritra inona zany fanafito zany? Fanahany izao dia fanahy masina, dia fanahany inona, dia fanahany inona koa, dia fanahany inona. Fa ilay fantatsika ny isa fito tamin'ny fampidirana ny resaka izay, ny isa fito dia isan'ny fahatanterahana sy ny fahafenona. Dia ilay fanafiton'Andriamanitra dia ny fanahy masina amin'ny fahafenona. Zay ny tiany Jesosy tenena hoe izy ilay manana ny fanan'Andriamanitra no manao batisa ny olona amin'ny fanahy. Fa dia tsika no tenen'ny Jaona ny momba an'i Jesosy hoe izy ho avy anao batisa nareo amin'ny fanahy sy ny afo. Ny afo dia fitsarana ary ny fanahy dia ny fanan'Andriamanitra. Zay ireo atao batisa amin'ny fanahy dia raisin'i Jesosy. Olona nataon'i Jesosy tombo-kase tao amin'ny fanahiny masina. Ary izay tsy mino kosa no andalo ilay fitsarana amin'ny afo izany. Ny fiangonana tsirairay na ny fiangonana toerana iray izay feno ny fanahy masina dia feno fiainana. Sady zany
matoa ianao mahita fiangonana anankiray marikivy daholo ny ao amin'ny mpiambinao, na hoe fiangonana olona anankiray marikivy lava, dia tena hoe mila ho fenon'ny fanahy masina zany olona zany, zany fiangonana zany, zany na zany fiangonana toerana anankiray zany, satria raha manana ny fanahy dia manana fiainana. Ho an'ity fiangonana velany efa maty ity a, dia tena zava-dehibe ho an'izy ireo ny andraisan'ny fanahy avy amin'i Jesosy. Tsy manan-kery ijoroany izy ireo, fa Jesosy nampananteny hoe ahazo ely anareo amin'ny latsahany fanahy masina aminareo ary ho vavolombelona. Ty fiangonana ity nefa tsy vavolombelona Jesosy mihitsy. Zany hoe fanantenana ho azy ho anao ny nahimontsika n'ity androany mbola veriko hatrany any. Hoe toa mpivavaka ny fahitanao ny tenanao raha mitsotra amin'ny tenantsika isika. Nefa ianao nahafantatra misy hoe tsy misy aina, tsy misy ery akory ijoroanao fa manaratra ny raha fotsiny ianao eto amin'izao tontolo izao. Rehefa kristianina ny miaraka aminao a, dia tompino ny fahitananao. Hainao daholo ilay vocabulaire rehetrarehetra fampiasa. Tainy Jesosy rahalahy! Iza moa tsy hay ampiasa amin'izany. Tena hivavaka ao anao a. Kristianisme moa izy ny teny anglisy, hoe fomba fiteny kristianina rehetrarehetra. Asiana rahalahy na asiana rahavavy dia efa mandeha. Fa rehefa eo anivon'izao tontolo izao ianao, dia tena izao tontolo izao zato isan-jato tsy mitapitra zany. Tsy manan-kery ijoroana. Mila ny fanafiton'Andriamanitra ianao. Ary raiso zany androany. Raiso zany. Ameno anao ane izy. Tena afaka miteny tsy moramora amin'Andriamanitra ianao hoe fenoy ny fanahinao androany. Fenoy ny fanahinao, raha tsapanao hoe tena fanotsoritana anao mihitsy lay fiangonany Sardisy. Mampitandrina izy, mampitandrina Jesosy hoe miambena ka aoreno ny sisa mila ho fato izy. Misy fandaharana ataontsika eo misy AM radio isaky ny alady amin'ny 9 sasany maraina. Dia nampitondra ko ny lohateny hoe fahasoavana sy fahamarinana ilay izy. Jesosy dia feno fahasoavana sy fahamarinana. Ny fahamarinana manombotra ny fakamanimba rehetrarehetra, ary ny fahasoavana manondraka fiainana eo amin'ny fiainany olona tsiraray avy. Hoy izy Jesosy hoe misy kely tokony ho velona ao. Nampahery azy hiambina, nampahery azy reto hiambina Jesosy. Ahoana ilay hoe miambina? Tsy tahaka ny agent de sécurité sasany na ny gardien sasany hoe mpiambina izy ny antsonana azy ny anakaramanana azy, fa matory ny tena ataony. Fa ny miambina dia mifo mihiratra tsara, mijery misaina mandray izay andraikitra tokony ho raisina raha misy loza. Ary loza mitatao ho an'ity fiangonana atao Sardisy ity, ny toe-java-misy tao amin'izy ireo. Ka hoy izy Jesosy hoe mifo azy, niambena ny anareo. Hoy izy Jesosy ihany koa tamin'izy ireo hoe misy asa tsy mety tanteraka ao, tsy mety tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra hoy izy ny asa anareo. Aza mieritreritra mety ilay fototra mihitsy, ilay finoana no tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ka lasa mitery, lasa tsy mipetraka araka ny tokony ho izy daholo izay zavatra ataina eo ambonin'izay asa voalohany izay. Noho izany, Efesiana 5:7-7, 7-7, mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia hampazavanao Kristy. Ary noho izany aza manao adaladala, fa aoko ho fantatrareo izay sitrako ny tompo, ary aza ho mamy divay ianareo. Aza mamy divay ianareo. Fa amin'izany dia misy fanarana-poany ratsy. Tsy ny fisotroana divay tenenreto fa ny mamy divay misy fanarana-poany ratsy. Fa aoka ozy izy manety ho fenona ny fanahy. Aoka ho fenona ny fanahy. Ny mamy divay ma tsy tompony tenany fa lasa manao izay tena original rehefa mamy divay. Fa rehefa
rehefa mamy ny fanahy masina rehefa fanahy masina no mitondra anao arak'izay tiany atao dia misy vokatsoa eo amin'ny fiainanao izany. Misy loka miandry an'izy reto kanefa misy olona vitsy aty aminao aty Sardisy izay tsy nandoto ny fitafiny ary hiara mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo satria mendrika. Fomba fanao tamin'izany fotoana izany rehefa avy nandresy dia miara mandeha ny an-dalambe dia miakanjo fotsy daholo ny ekipa-pandresy rehetrarehetra. Tsy hoe maneo hoe zahay ilay izy, zahay ilay mpandresy. Ary voninahitra lehibe zany ary rehefa nanoratra n'izany tamin'ny mpino tao Sardisy Jesosy dia tena fantany hoe hiteny zavatra be amin'reto mpino izay hanisisa ny joro azy reto miaro tsy nandoto ny fitafiny reto izany sary zany hoe hiara mandeha amin'i Jesosy, miara manao ny akanjo fotsy izy ireo. Ary anatin'izany ihany koa miandry an'ireo izay tena hiatefan'ny resaka ifo Jesosy izay maharesy izy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa tahaka n'izy, tahaka an'ireo izay miaro ny tenany tsy ho voaloto, miaro ny fitafiny tsy ho voaloto tao Sardisy. Izany hoe mbola misy fanantenana, manana fanantenana Jesosy. Ary ny fanantenana Jesosy tsy mety levona, tsy mety ho simba, tsy mety ho diso satria mahafantatra ny olona ao anatin'ireo izay ataoko hoe nani ao anatin'ity fiangonan'ny Sardisy ity i Jesosy ary miantso an'izy ireo hitolona ary andresy ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Izay maresy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana tokoa ao. Eto dia mety mampametra-panontaniana antsika hoe misy famafana anarana ve zany rehefa voasoratra anatin'ny bokin'ny fiainana? Tsy izany no tiany Jesosy ambara eto fa mifanohitra amin'izany mihitsy azy. Raha tsy izany dia tsy mahalala ny tenany fidiny Jesosy ary afaka manaza ny fidiny ihany izy, izany hoe mifanohitra amin'ny teny soratra masina zany ny ataon'i Jesosy raha ohatra ka hoe misy famafana anarana indray ao. Fa efa niteny izy amin'ny Isaia toko fa 1:29 izay no fidiko dia tsy mba hariko izy. Izany hoe fantatry Jesosy ny olona mifidiny ary rehefa soratany ny anaranao dia aoka azo antoka ianao fa tsy isy gomo. Satria raha ohatra ka hoe ny ataonao no anoratana dia avy eo misy zavatra ataonao tsy mety dia voafafa indray dia soratana indray dia voafafa. Angambany efa misy boky efa ho tataka mihitsy satria misy managoma dia manoratra, managoma dia manoratra. Fa Jesosy mahafantatra ny olona mifidiny, aoka azo antoka ianao rehefa fantatra ao fa nofidina ianao. Rehefa tafiditra anatin'ny voafidiny Jesosy dia tsy ho voafafa ny anaranao, tsy hamafa ny anarany, tsy hamono ny anarany ao amin'ny bokin'ny fiainanao izy. Amen. Tsy Andriamanitra mikorotan-tsaina ny Andriamantsika ka hoe hiova hevitra isaky ny mihetsy fa malala tsara ny azy izy. Ary fantatra fa misy anazy amin'ireo izay tia miverina atao amin'ity fiangonana Sardisy ity. Za mieritreritra hoe anisan'ny fiangonana tena taitra ity fiangonana ity rehefa namaky an'ity taratasy ity satria voatobaka tamin'ny ranomangatsika rehefa avy natoritory iny. Ary hitako hoe tena ampangovitana mihitsy ny mpitandrina ny fiangonana tao Sardisy no namaky an'ity tamin'ny fiangonana. Ka lasa nifo izy. Mino amin'izany ary satria Jesosy tsy manolontsolona fahatany izany fa fantany hoe misy fiatraikany ao amin'ny fiangonana io izany. Izany ihany koa ny vavako anao androany. Mety maty, mety ivelana, mety velona ny fahitananao fa fantatrao ianao hoe maty tsy misy fiainana. Dia mivavaka ao anao ary hoe ho taitra ny ianao ary ho tahaka ny rano mangatsika manotobaka eny amin'ny tavanao an'iza ny tenin'Andriamanitra izany ary amin'ny fitiavana no hitenenana an'izany aminao. Dia hifo ianao, amen? Dia hiazakazaka ao azy. Raha izay ny amin'ny fiangonana tao Sardisy, izay fiangonana tena mafy ny tenin'i Jesosy taminy, tsy misy doka akory na ray azy. Dia hiditra fiangonana anankiray alohan'ny farany isika dia tsy izany fa Filadelfia. Raha mantsika tsy naheno anarana fiangonana hoe fiangonana zao
ohatrany hoe fiangonana FJKM Sardis na fiangonana Jesosy mamonjy ina re zany Efesosy. Fa maherytsika nefany a hoe fiangonana zao Philadelphie satria manino ity fiangonana ity dia fiangonana tsara. Tsy misy fiangonana tanteraka, tsy misy pastera tanteraka, na dia manana anarana tanteraka izy dia tena tsy tanteraka mihitsy izy. Tsy misy tanjona tanteraka, fa nefany misy fiangonana afaka ny ankatohan'Andriamanitra, afaka ny ohatra. Misy olona afaka ny mametraka filamatra eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra amin'ny ankapobeany. Dia anisany ity fiangonana tao Philadelphie ity. Dia anao tsika naaraka maka ao amin'ny asany Apokalipsy 3:7 ka hatramin'ny 7:10 ary lavalava mihitsy ny zavatra nisoratan'ny Jesosy malala antsika ho an'ity fiangonana anankiray ity. Ary soraty ho an'ny anjery ny fiangonana amin'ny Philadelphie, izao lazainy izay masina, izay marina, miara-mamakytsika, izay manana ny fanalahidin'i Davida, izay mamoka tsy misy anidy ary manidy ka tsy misy ambo. Fantatry ny asanao, indro efa nasiako varavarana mivola ao anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy. Aleloia! Fa manana helikely ihany ianao ka mitandrina ny teniko ary tsy mba nanda ny anarana. Indro alaiko ny sasany ao amin'ny sinagogany Satana, jereo hoe fiatsony Jesosy an'ilay fivavahana hafa izay milaza ny tena no jiosy. Miresaka ny fivavahana jiosy zeto amin'izao fotoan'izao malaza be mila miverina amin'ny fototra dia mivavaka atao jiosy daholo ny zavatra rehetrarehetra. Jereo ny zavatra resahany ny sinagogany Satana izay milaza ny tena no jiosy. Kanjo tsy izy fa mandaingy. Indro ataoko tonga ihany koa ka ao anoloanao eo aloha tongotrao eo ka ho fantany fa izao efa tianao. Aleloia! Satria efa nitanjona ny teniko ny amin'ny fahateretana ianao. Izao kosa hiaro anao voavonjy amin'ny andro fakapala izay hiatra amin'izao tontolo izao fizahan-toetra izay monina ambonin'ny tany. Ho avy fainga ianao, miara-mamerantsika tanymafy mba tsy hisy aka ny safi-boninahitra ao, izay maresy mataoko andro eo amin'ny tempolin'Andriamanitra ary tsy ala eo intsony izy, ary sorataka eo aminy ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra. Ary ilay anara vaovao izay manatsofina miara-ny teny mafy sika ampizy iaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Ity fiangonana ity sy ny fiangonana tao Smirna no anisan'ny fiangonana tsy nahitana fanankianana avy amin'i Jesosy. Araka n'ilay lazaiko teo hoe tsy misy fiangonana tanteraka kanefa misy fiangonana mahatoky mpankatoa tahaka ny Philadelphie. Ny sarina ny emon'i Jesosy ny tena ny teto dia izay masina, izay marina, izay manana fahalalahidin'i Davida, izay mamoka tsy misy anidy ary manidy ka tsy misy mamoka. Jesosy ilay masina sy marina. Masina sy marina dia Andriamanitra irery ihany no manana an'izany amin'ny fahafenony. Sady zany miara-miaika an'izany tsika. Ary ambarany fa izy no manana ny fahalalahidin'i Davida na lazaintsika amin'izao vanim-potoana izao hoe tompony lakile. Dikan'izany dia hoe manana fahefana para-tampony mamory fifandraisana amin'ilay tena fivavahana marina, ilay hany lalana tokany ahitana an'Andriamanitra, idirana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izao no lalana fahamarinana ary fiainana, tsy misy makamy amin'ray afa-tsy amin'ny alalako irery ihany. Tsy mitombony zany any fivavahana rehetra ne misy fahamarinana kely ihany ary mety tonga any any daholo. Mety ny sasany mba maome fotsiny ny laziny mba lalana mpanalalanao anazy, ny sasany mety bodany, ny sasany mety razana sy ny sisa. Tsy misy raha mino ny fiteny soratra masina ianao dia inonao zany. Tsy misy relativisme ao amin'ny
fiarahana amin'Andriamanitra, fiarahana amin'ny Jesosy. Jesosy irery ihany. Ka nao tapahin-doha ary avy satria mino an'izany a, dia tsy hanaiky eo anatrehan'ny vesaka petraka izao tontolo izao hoe io ne ka tout chemin mène vers Rome. Lalana rehetra mitondra makany Roma daholo. Anankiray ihany no mitondra makany amin'Andriamanitra. Anankiray ihany no manana ny falalahiny. Anankiray ihany no tompony lakile, ary tena tompony lakile. Dia tsy izy zany fa Jesosy Kristy. Amen. Laza Jesosy tamin'ny ty fiangonana ty hoe indro alaiko ny sasany amin'ny sinagoga ny Satana ozy izy. Izay milaza ny tena jiosy kazo tsy izy fa mandainga. Indro ataoko tonga iangoka eo anoloan'ny tongotrao ireo ka ho fantany fa izao no efa ty anao. Ny mpino kristianina tamin'izany fotoana izany mbola nitoy nandeha nakany amin'ny sinagoga isaky ny sabata miara-mivory amin'ireo jiosy. Dia isaky ny mandeha makany amin'ny sinagoga hiara hivory amin'ny jiosy ry zareo dia satria fantatra hoe ton'ilay kristianina, ton'ilay sekta, lay sekta izay tena hoe sekta jiosy, dia voarindry baravarana izy ireo, voakato baravarana. Fa hoy Jesosy hoe ny varavaranao sokafako izy, no varavarana tena izy, ary aza malahelo anareo fa ho sokafako anareo lay tena varavarana. Tompony fanafeny Jesosy, ary matokiany Jesosy lay tompony fanalahelo. Aza matahotra raha arindrin'ny olombelona ny varavarana ho anao satria mino azy ianao, satria mijoro azy ianao. Jesosy mahay mamoha varavarana vaovao zay tena misy ny fiainana mandrakizay. Ity fiangonana Filadelfia ity dia fiangonana voatoraka voninkazo, tsy voatoraka voatabia tahaka ilay anankiray teo aloha teo, fa voatoraka voninkazo. Laoka antsika maky ten'Andriamanitra anankiray izay hitaritako ny fanazavanany amin'ity fiangonana ity Jakoba 2:2 sy ny 5:20. Moa tsy fantatrao vary olo-poana fa tsy vana ny finoana tsy misy asa, fa maty ny teny raha tsy misy fanahy, ary maty izany koa ny finoana raha tsy misy asa. Ty fiangonana ity dia fiangonana miasa mafy ho an'i Jesosy. Nitanjona ny teniny ozy izy, ary miveriny indroa mihitsy raha hoe nitanjona ny teniko ianareo. Tsy nandany anarana, na dia anarana miantso fankahalana azy ireo ara ny anaran'i Jesosy. Reto mpino tao Filadelfia reto dia tena tian'i Jesosy ary nanao, satria tia izy ireo satria natsapa ny fitiavan'i Jesosy taloha. Ary zay ny asa ataontsika dia tsy mialoha miverina foana zay, tsy mialoha ny famonjenantsika, fa ao aorianany famonjenantsika. Dikan'izay miasa ianao satria novonjena, fa tsy hoe miasa ianao mba ho vonjena. Amen. Reto mpino reto tena radikal ho an'i Jesosy, ary nambaran'i Jesosy manokana hoe tiany ity fiangonana ity, hoe ho fantany izy fa izao tia anao. Tena nakasika anako no namaky an'izany teny zany, hoe nambarany manokana tao anatin'ny epistiliny, ary tsy nisy nanoratany tahaka an'izany tamin'ireo fiangonana fito ankoatran'ny ho an'ny Filadelfia hoe tiako ianao. Tany mafy izay anananao izy mba tsy hisy aka ny satroboninahitra ao. Dia mety maneno anatin'nsika eo anatin'izay dia hoe azo alaina indray zany ny satroboninahitra, fa ny tokony ho azontsika nefa no anatin'izay dia hoe manana satroboninahitra ty fiangonana ity, ary amporosiny Jesosy ho any amin'izany hatrany, ho any amin'izany lalana izany, ho amin'ny fanomezam-boninahitra. Ho tonga ilay fotoana misy fotoana anankitelo ny famonjena, dia ny fanamarinana izay tany amin'ny lasy, ny fanamasinana izay amin'izao vanim-potoana izao, ary ny fanomezam-boninahitra izay hitsaby amin'ny ho avy. Efa novonjeko ianareo, mamonjy ianareo amin'izao fotoana izao, ary mbola hamonjy ianareo amin'ny fotoana ho avy ilay fanomezam-boninahitra ho asehon'i Kristy.
izay tokony memboninaitra ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Ary ty fiangonana ty dia manana satroboninahitra manokany. Izay maresy izy izy no ataoko andro eo amin'ny tempolon'Andriamanitra. Inona no asany andro? Tsy hoe manao DJ, sy manao solo, sy manao électricien, fa andro. Tsy manana andro motsika eto ampovoany eto fa amin'ny akabeazan'ny trano maventy rehetrarehetra taloloha kokoa. Ataoko hoe taloloha satria efa mivoatra ny fahaiza-manao, ny architecture sy ny ingénierie. Dia indraindray na dia ngezaka tena maventy ary ny trano dia tsy mila andro akoriny. Fa na izany tsy mila andro hita ety ampovoany zany tenena fa misy foana ny andro any ananina any. Fa ny andro dia mitovy asa amin'ny fototra, mitovy asana amin'ny fototra, miazona ny zavatra rehetra. Ataoko andro amin'ny tempolon'Andriamanitra ozy izy ianareo, tadidinareo ny zavatra nataony Jiosy tamin'ny reto fiangonana atao Filadelfia reto, rehefa tonga zareo dia esorina miaraka eto aminay, tsy ilainay nareo. Fa ito dia asehoan'i Jesosy hoe ilako ianareo, ary tsy azo ahetsiketsika intsony, tsy isy androka anareo, fa ianareo no tena ho andro eo amin'ny tempoly. Ary ny tempoly izay natao tanana dia vato, tsy hazo ny andriny, fa eto dia olona no andron'ilay tempolin'Andriamanitra. Tsy ala eo intsony, tsy ho voaloka tahaka ny taloha intsony ianareo. Ary soratako eo amin'ny eo aminy anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanàn'Andriamanitra. Dia Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra, ny anarako vaovao. Eto tsika dia mety mikitikidika ny saintsika hoe inona zany io anaran'Andriamanitra vaovao io. Mety misy olona zao mahazo révélation hoe inona zao le anaran'i Jesosy vaovao. Rehefa tsy nambara ny ato amin'ny soratra masina dia aza mikitikitika fa aleo any amin'izany fotoana izany tsika mahalala sa ahoana, aza misikotra. Manomana tsara ny fiangonany an-trano Jesosy Kristy sady zany fomba no atsika ny ahafahantsika mamaly tsara ny fikarakarany. Noho izany mandehana tahaka ny fiangonana tao Filadelfia. Amen. Hitahantsika ny Andriamanitra ary araka hitsangana isika. Mivavaka androany dia atonga atsika hita andreo fiangonana anankiroa reo, fiangonana izay ataoko hoe mifanipaka tanteraka ny zavatra notenenin' Jesosy any. Kanefa mety ny sasany amintsika mahita ny tenantsika ho Filadelfia kokoa amin'izao vanim-potoana izao, ary mety ny sasany amintsika mahita ny tena no Sardis sy misy fiainana, maty nefa ny velona nefa ka maty nefa maty. Ary misy ny sasany amintsika mety mahita ny fiarahantsika amin'ny Jesosy Kristy hoe tena ilay Filadelfia no mahalaza azy. Misaola an'Andriamanitra androany satria fitiavany ianao zany no ilesany aminao an'ireo karazana fiangonan'ireo, ary ampahelezany ianao, anomezany fanampy ianao, amporisihany ianao, dia ozy izy hoe miazaka zava amin'izany. No angina fanatin'ny fotoana foy isika hitsakosakontsika zay no resana mitombo tamintsika androany. Da raha tsapanao hoe Sardis mila ny fahafenoan'ilay fanahy fiton'Andriamanitra ianao dia ho iresana aminazy ho fenoy ianao androany Jesosy. Mila ny batisanao, batisa ny fanahinao, atao batisa ao amin'ny fanahinao, fenoy ianao, aoka ho hitoka androany. Dia amin'ny fiainanao anao ary araka andeha eny an-dalambe hiakanjo fotsy miaraka amin'ny ekipan'ny mpandresy dia miaraka amin'ny ekipan'i Jesosy ianao, raha ohatra ka androany manaiky ny ho fenony ary hijoro manoloana an'ireo vesatra sy tsinjo maro isan-karazany apetraka ty zao tontolo izao ty amin'ny fiainantsika. Mamovaravarana anao ihany koa izy androany, raiso izy miarahany mitenena aminazy mihitsy Jesosy eo, te hiaraka aminao, tiako ny miaraka aminao Jesosy, na izanahy izay tondranao any. Tiako ny miaraka aminao Jesosy, na izay tondranao any. Tiako ny miaraka aminao Jesosy, fa ianao ny antso ahy, fa
faran'izany tiako ny miaraka aminao Jesosy tiako ny miaraka aminao Jesosy na zanaiza hitondranao ahy tiako ny miaraka aminao Jesosy fayanao anatin'ny tanatsika mitsangana no andraisantsika ny tsodrano fiadanana ne ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ny fahasoavana ne ho amin'izay rehetra tiany Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina amen ho tanteraka amintsika ne zany tsodrano zany mandritra ity herinandro ity ary ombantsika hatrany ane izy amen samita in'Andriamanitra tadidio ny teny arika teo ary amin'ny Roma isika miara-miresadresaka miaraka